Zao hitantsika azy amin'ny sary zao dia manambahiny ny fampalalama voan'ny TV amin'ity takariva ity atao hoe vahiny nefa tompotrany ihany Mamrazafy miarabanao ty. Miarabanao Njakary dia miaraba antsika rehetra manaraka ny vaovao-ny TV amin'ity takariva ity. Mazava ho azy araka ny hitantsika ny anaty gazety malaza any misy indray ny zavatra konokononina ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Ya, efa 13 taona ny sesy no nisian'ny fandaharana trophée mahery teto amin'ny TV ary dia ny antony izy io nanomboka tamin'ny taona 2010 zany hatramin'ny taona 2010 iny ary dia naverina indray zany amin'ity taona 2010 ity. Inona ny anton'izay hoe fetoana kely zay? Mazava loatra tao anatin'ny fahasairanana ny firenena tsy nisy ny atao hoe fanjakana ny joro ara-dalàna dia natao hoe fanapa-kevitra anoraisina zany dia hoe raha mbola tsy mijoro ara-dalàna zay fanjakan'izay dia tsy ho asitsika aloha ny trophée mahery. Inona fa dia nakabahana ihany koa ny tontolon'ity trophée mahery ty tao anatin'izay taona maromaro zay ndao hiditra aveatrantsika ao anatin'le fandaram-potoana ahoana ny fizotrony zany amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny dia nanomboka tamin'ny 7 volana martsa teo ka hatramin'ny 15 volana martsa izany no isafidianan'ny mpamaky ny gazety malaza ireo atleta enina amin'ireo atleta enina zany izay tiany hotondroina atao hoe atleta mendrika zany amin'ny tamin'ny taom-pilalaovana 2012 sy 2012 iny. Manahoana ny fomba fandraisan'ny olona anjara ao anatin'ity fifidianana ity satria izay ihany koa ny isan'ny mampiavaka amin'ity ndray mitoraka ty. Ya, marina zay Njaka sambany zay zany no atao hoe fanavozana nentinay ao amin'ny ekipan'ny Mahery eto amin'ny groupement TV amin'ity trophée Mahery ity satria dia nampandraisina anjara ianareo mpamaky ka dia vitanareo mpamaky ao anatin'ny gazety malaza izany ny sarin'ireo atleta enina ireo ary ny tapakila fandraisana anjara tapakila izay ho fenonareo. Ny fomba famenonan'ny tapakila dia tsotra ihany misy numéro tsirairay zany ny sarin'ireo atleta ireo dia eo amin'ny tapakila fandraisana anjara misy miverina zany le numéro anakenina dia amin'io ianao no manisy X izany hoe ity no atleta safidiko ho mahery amin'ity fifaninanana ity dia fenonao amin'ny anarana ny adresy ny numéro ny telefona izay tapakila zay. Tiako ny manamarika fa tsy voatery hoe atleta anankiray ihany no safidiny olona fa afaka mandray ianareo na ohatra ka ataonareo 10 aza ny ho an'ny atleta anankiray tsy mampaninona izany raha ohatra ihany koa ka hoe misafidy atleta samy hafa ianareo dia azonareo atao ihany koa zany fa tsy azonareo atao kosa dia ny misafidy zany hoe tonga dia atleta ray roa telo efatra ny ao anatin'ny gazety anankiray fa atleta iray isaky ny tapakila iray zay zany no fanamariana hoentiko. Arak'izay fanazavana zay dia ny fanjifantsika ny gazety malaza no ahafahantsika misafidy ny atleta izay tiatsika azo izay trophée mahery zay. Tsara iny ngamba monsieur Razafy ny mampatsiaro ny mpijery hoe rovina izy ity no atao na ihany koa no ahafantarana ny vokatra. Ya, ny 7 volana martsa teo araka ny fanambarako no efa nanomboka izany ny famelonareo ny tapakila ary dia ifarana ny 15 volana martsa amin'ny 10:00 ny fanateranareo farany ny tapakila aty amin'ny foiben'ny groupement TV aty Ankorondrano. Ny 17 volana martsa kosa amin'ny 7:00 ao anatin'ny fandarana mahery zany no ho aseho amintsika eto ny atleta no safidinareo ka azo ny amboara mahery zany na ny trophée mahery amin'ity taona ity dia ho hitantsika ihany koa ny atleta izay no safidin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena ato amin'ny groupe MaTV ihany koa. Tsara ny manamarika fa dia isy zany ny amboara lehibe anankiroa ho atolotra amin'ny fotoana io isy ihany koa ny mari-pahatsiarovana izay tsy maintsy ho atolotra ihany koa ho an'ireo mpandray anjara atleta no safidina rehetra izany ary dia isy ihany koa mazava loatra ny loka izay omena anareo mpamaky ny gazety malaza sy mpanaraka ny fandarana mahery eto amin'ny MaTV. Omenanao ihany koa ngamba ny teny farany fanentanana ho an'ny mpijery ho an'ny mpamaky ny gazety malaza ao anatin'ny fandraisana anjara ao anatin'ity tontolo iray ity. Ya, ny teny farany dia zao nateo aza ny fahasaranana teto amin'ny firenena dia mendrim-piderana ireo atleta izany izay
tsy nikely soroka na nandratratrany ny fanatanjahantena izay taranja izay laloviny a ary dia niezaka isan-karazany ihany koa nataony a amin'ny fahazahoana anaram-boninahitra na mari-pakansitrahana isan-karazany dia amporisihana zany isika mpamaky mba anome hery ireo atleta ireo ahoana moa no ahafahana mamaritra izay a dia amin'ny fomba isafidiananareo azy zany a mba ho tsapany hoe na eo aza ny tsy fahatomombany isan-karazany eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena eto amintsika dia misy ihany a ireo olona izay mankafy ary manohana ireny atleta ireny ary zay raha teo moa no tanjon'ny groupement TV sy ny fandarana mahery a eto amin'ny matv. Isy rana fena anao nitondranyizay tsara ho fantatra fanampanazavana mahakasika ny trophée mahery zay tamin'ity takirifity. Ya, misaotra betsaka anao Njaka ary dia misaotra betsaka anareo mpaminaraka ny vaovao eto amin'ny matv nanaraka izay rehetrarehetra izay hatramin'ny farany.